Miarahaba tompoko, araky ny mahazatra moa izay atao moatawata gasy dia tsy mitsahatra ny mizara vaovao ho antsika malagasy rehetra. Fa mialohan'izany dia aza dino ny milike ny vidéo antsika ary aza dino ihany koa ny miabone amin'ny chaîne antsika. Ohatran'izao ny fanaovana azy. Ny foto-kevitra ijoroantsika androany moa dia mahakasika ny vaovao izay nandalo, izay niteraka resy be indrindra teto amin'ny tany sy ny firenena. Inona marina moa ny zavatra tena misy marina izay nandalo tamin'ity herinandro ity teto Madagasikara. Niteraka resa be voalohany tany amin'ny tambazotra sosialy ny mahakasika ilay dinosaure izay hita tany amin'ny rova Manjakamiadana ny fossile izay nolazaina hoe espèce izay efa nisy teto Madagasikara tany aloha be tany izay mampametra pantaninany be sy ny maro, ohatra hoe tena nisy tokoa ve izany dinosaure zany teto Madagasikara tany am-piandohana ary taizaviny nisy azy ary ohatrany ahoana sy ahoana. Fa araky ny hita tao amrova manko de tolasa hoe biby fiompiny tôlo hony ilay dinosaure de zay indrindra no mahatonga ny resabe etseroa. Mbola eo ihany izay resaka dinosaure zay fa niteraka resabe ihany koa ny fidirana rova Manjakamiadana izay hoe lapan'ny mpanjaka fahiny araky ny lovatsofina. Fa raha araky ny sotavana malagasy nefa ny dia toa mifanipaka amin'ny fomba malagasy ny zavatra niseho nandritra ny fitokanana lapam-panjaka na rova Manjakamiadana. Satria nahoana ozy nareo? Raha hoany andapa zany na koa hoe hoany amin'ny toeran'ny mpanjaka na doany manankasina an'ny mpanjaka ireny dia tsy azo atao ny manao kiraro. Izany hoe mandeha tsy mikiraro ny olona rehetrarehetra izay miditra ao. Faharoa manaraka izany dia tsy azo atao ihany koa ny manao pataloha fa manao lambahoany. Ohatran'izany ny fomba ny mpanjaka tany am-piandohana tany. Ka sanatria ve zany rehefa nanaraka ny fivoarana taty aorina ka hadino ny fomba mamalagasy isika malagasy. Eo ihany nefa n'izay resaka fitokanana ny rova Manjakamiadana izay. Fa ndondray ary asintsika resaka ny mahakasika ny vaovao izay tena nanaitra ny be sy ny maro mahakasika ny filoha amam-bahoaka. Rehefa nitantana an'ity Madagasikara ty ny filoha Andry Nirina Rajoelina tao anatin'ny 10 taona dia efa aty amin'ny taona 2024 no fantatra fa mizaka zom-pirenena Frantsay izy amin'izao. Izay zavatra izay anefa ny tena isany mifanipaka indrindra ny voalazan'ny article 42 ao amin'ny fehezan-dalàna any Madagasikara. Fa ny mahagaga nefa ny talohan'ny hirotsahan'ny fidiana tamin'ny taona 2023 dia efa fantatry ny HCC izany fizakany zom-pirenena Frantsay izany. Fa mbola ny ekendreo ihany ny hilatsahany ho filoham-pirenena. Raha araky ny lalàna misy eto Madagasikara nefa ny rehefa ianao lehibe iny no mangataka ny hizaka zom-pirenena hafa dia tonga de foana vetrany ilay zom-pirenena mahamalagasy ianao rehefa azonao izay zom-pirenena hafa izay tianao hotakina izay. Kanefa dia mbola izy ihany no nekena hirotsaka ho filoham-pirenena malagasy, izany hoe noentin'ny Frantsay zany isika tao anatiny taona nitondrany Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina. Samy niezaka niaro any filoha Rajoelina avokoa ireo mambra ao amin'ny gouvernementany toa Andry Lalatina, ministra ny serasera izay nilaza fa nolovaina avy tany amin'ny dadabeany izay tsy hita porofo no mahamarina azy. Dia nilaza koa Irina Rakotomanga fa ara-diplomasia no nazahoany an'ilay zom-pirenena Frantsay, izany hoe nomena fa tsy nangataka. Izay fehenkevitra roa izay nefa de tena mifanipaka tokoa satria ny ray avy tany amin'ny dadabeany de ny ray nomena. Zary ny tena marina amin'izy roa reo, inona ny tena zava-misy marina? Raha ohatra ka nolovaina avy tany amin'ny dadabeany nefa ny filoham-pirenena alohan'ny hirotsahany ho fidiana tamin'ny 2023 dia nilaza mpahabe maso fa teraka tany Antsirabe, tany Betafo izy ary gasy ny ray aman-dreniny. Raha tena gasy tokoa ara ny ray aman-dreniny de izy ary ny dadabeany zay. Nefa araka ny hita tao amin'ilay taratasy fanamarinana ny fizakan'ny zom-pirenena Frantsay dia tany amin'ny taona 2024 no nazahoany azy izay ara-diplomasia hoy Irina Rakotomanga. Raha izay tokoa ara ny zava-misy. Mbola manjaka ve ny atao hoe faleovantena eto Madagasikara? Iza tokoa ara ny tena mitondra n'ity Madagasikara antsika ty ny gasy ve sa ny vazaha? Raha ohatra manko ny vazaha mitondra antsika amin'izao dia surtout fa ny hoe Frantsay
dia mazava ho azy fa tena azo tokoa ne zany ny îles éparses satria araka ny voalazan'ny kabarin'ny filoham-pirenena tany amin'ny taona 2024 dia rehefa lany aho izy tamin'izay dia tsy maintsy takiko ny îles éparses kay izy nefa ny mizaka zom-pirenena frantsay zany hoe efa azy zany ny îles éparses satria manko mbola misy roam-pihavanana ny eo amin'ny filoham-pirenena sy ny frantsay satria nandova avy tany amin'ny dadabeany dadabeany izy zany hoe nolovainy ihany koa zany ny îles éparses ajanoko eo aloha iny mahakasika ny resaka filoham-pirenena iny fa ndondray raha sintsika resaka ny mahakasika ny tanora ankehitriny eny amin'ny ainao manjery manontolo tiako tsindrina amin'izany dia ny zavatra niseho teny amin'ny ainao manjery manontolo teny Ankatso tamin'ity herinandro ity izay ohatrany tongotra vakivaky sady marary no mahamenatra raha sinajery todika ny zavatra niseho teny Ankatso dia toy n'izao ny zavatra nisy araky ny voalazany ireo nanatry maso sy ny zavatra hita izay niely tany amin'ny tambazotra antserasera mahita olona anankiroa miboridana ao anatin'ny école tany amin'ny faculté lettre zany ny mpanaraka ny Facebook izany hoe ny ray lehilahy de ny ray vehivavy tsy fantatra mazava nefa ny ireo olona ireo misy ny milaza fa ny mpampianatra sy ny mpianatra vehivavy no nanamboatra bonbon tao anatiny ilay salle sy ndray ny teny hoe ny mpamafatrano hone no nahafanana be loatra de ny boridana tao anatiny famafanatrano tao de misy koa ny teny etsy andany ny lehilahy samy lehilahy de ny vehivavy samy vehivavy tsy fantatra mazava ny zavatra tena misy fa ny zavatra hita fotsiny avy ety ivelany de ny hoe video misy olona miboridana anankiroa ao anaty vitre izay tsy henony sady tsy hitan'izy ireo ny olona avy ety ivelany maka video izy ireo fa nanomboka niorakoraka ny olona zay izy ireo voataitra ny zavatra heno matetika nefa ny araky ny fitarainan'ireo mpianatra ao amin'ny ainao manjery manontolo indrindra fa amin'ny ainao manjery manontolo mpanjakana toy ny université n'Ankatso dia matetika ny mpampianatra no manao fanararaotana aranofo amin'ny si mpampianatra izay manjamanja mazava ho azy satria manko matetika ireny sipamanja reny ho no somary dondrodondrona izay ka mila note tsara nefa n'izy ireny de voatery manaraka izay sitrapony mpampianatra de misy ndray ny sasany tsy te hamerina session na koa hoe te ho lasa major de promotion de môlamôla amin'ny mpampianatra misy aza ireny mpianatra ireny mihitsy arany mandeha mikoty mpampianatra de nahoana moa zany ny mpampianatra tsy hanao hoe ny mpampianatra kosa tsy anjely ny tiako tsindrina amin'izany dia ny hoe na ny mpianatra na ny mpampianatra dia samby tsy mahafehy ny tenany rehefa tonga eny amin'ny ainao manjery manontolo satria ny mpianatra raha teo moa efa majeur rehefa tonga eny zay moa zany ny antsoina hoe kolokolombodiko araky ny tsapa sy hita nanomboka ny taona 2024 dia tsy nitsahatra mihamahantra ny vahoaka malagasy na ny tantsaha izany na ny ety andrenivohitra izany hoe lasa fady ranovana tena fady ranovana tokoa ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao hanika na ny ndehy revolte ara tsy vita ny vahoaka malagasy itsony satria na ny hamenoka pokambary ara mila tsy ho hita miandrandra fiovana ny vahoaka malagasy ary miandry fandraisana ndraikitra ataon'ireo mpitondra amin'izao fotoana izao fa ny mahagaga nefa toa mifanipaka amin'izay ny zavatra hita miely etseroa satria nahoana ny jirama etsy andany manao ny ataony jirama tapatapaka isanandro taloha ny jirama raha ohatra hoe jiro sy rano malagasy amin'izao izy de lasa hoe jiro sy rano matilava inona tokoa zany ny tena antony mahatonga n'ity jirama izay tsisy vaholana hatramin'izao ity moa ve inina atao le izy amin'izay ny vahoaka mitroatra sa tsy ahitana vaholana mihitsy ny tena marina amin'ny zavamisy ny fanontaniana mipetraka ary raha ohatra ka izao no mitohy tena miandry fifidianana tokoa ve isika malagasy sa miandry teteza mita vaovao satria manko mihafeno mikapoka izay ho an'ny vahoaka malagasy rehetra amin'izao amin'ny afitsoko ny jiro sy rano matilava ty ny asa tsy mandeha ny karama tsy miakatra ny vidim-bokatra mitotongana ny vidiny lavanila raha lasa nitovy amin'ny vidiny harcover sarotra alohany mandenga fa raha ny vidiny lavanila amin'izao de tena ratsy dia ratsy raha tany amin'ny fitondrany Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ny lavanila niakabidy zay tena niakatra ary nanantena ny vahoaka malagasy fa hiakatra folo avieny izany rehefa tonga eo amin'ny fitondrana Andriamatoa filoha ankehitriny kinanjo ny fanohitra amin'izay ny zavamisy raha tany amin'ny ray tapitrisa ny vidiny lavanila taloha izy amin'izao 900 ny 1 kilao de aiza hoe zary le hoe fampandrosoana ny tontolo tantsaha amin'izany zavamisy izany
Izay sy zay ara tompoko lahy sy tompoko vavy ny ako ny herinandro izay notantaraina taminareo tao anatin'ity vidéo no atao atagasy androany ity fa azadino ny milike ny vidéo antsika ary azadino ihany koa ny misabone amin'ity chaîne antsika ity mba hafanao manaraka tsy tapaka ny vidéo izay ho alefa na misesisesy eto. Tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka tompoko. Rivoaka malagasy fotoana zao ndaotsika iaraky salahy fanometanana hampandrozy ity nosy malalatsika ity na izaho na ianao samy tomponantoka fampansoana ny Madagasikara. Ori mpitondra fanjakana asa mity gasikara tany ndrazana malala